Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy mbola ny fahita lavitra madiviatrano arahano amin'izao fotoana izao ary koa efa ao anatin'ny vaovao an-tsary ianao ampanajana araka izany no anasananao anaraka hatramin'ny farany ireo vaovao izay vao angona tamin'ity androany ity. Isan'ny horesantsika ary ny mahakasika indrindra ny fanomanana ny fifidianana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Eo ihany koa ny akon'ny politika izay mbola misongadina hatreto eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny sosialim-bahoaka mahakasika ny fandravana trano eto Antananarivo. Momba kosa ny fifidianana ary no dia anokafantsika avy hatrany ny vaovao antsika. Mbola vao niatsasaky ny vola entina anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay nofaritan'ny gouvernemanta amin'ny faha 30 ny volana Jolay ho avy izao no eo ampelantanana amin'izao fotoana izao. Hatrany amin'ny 70 miliara ariary anefa no ilaina ahafahana manatanteraka izany fifidianana izany. Eo anatrehan'izany dia mipetraka ny fanontaniana azo fanohanana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ve i Madagasikara amin'ny fanatotosala io fifidianana izay ho tanterahana amin'ny faha 30 ny volana Jolay io. Dia ho jerentsika ny fanadihadiana ahafahana mamaly izay fanontaniana izay. Volatrany amin'ny 70 miliara ariary no ilaina ahafahana manatanteraka fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay nofaritan'ny gouvernemanta ho tanterahana ndraiky amin'ny 30 Jolay 2024. Raha ny fantatra mbola niatsasak'izay ihany aloha hatreto no azo antoka ny fisiny, izany hoe 90 miliara ihany ny sora-bola ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 entina hikarakarana fifidianana. Mbola tsy feno noho izany ny teti-bola ahafahana manatanteraka amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Fanontaniana mipetraka dia ny hoe toy ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka ahazo fanohanana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ve i Madagasikara amin'ny fanatotosana io fifidianana amin'ny 30 Jolay io. Nandeha izany aza dia mitohy fiomanana ara-teknika entina hiatrehana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Fiomanana ara-teknika izay efa natomboky ny vaomera mahaleo tena misana amin'ny fifidianana ambolana maro ary mihazakazaka tao aoriana moahany teo anivon'ny gouvernemanta ny didim-panjakana miantso mpifidy amin'ny fifidianana ben'ny tanàna atao ny 30 Jolay ho avy izao. Raha ny tety andro voafaritra ho vita melohan'ny alarobia izao ny pitsopitsony amin'ny famoahana ny didim-panjakana mifandraika amin'ny fanatotosana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Nanamafy ihany koa ny teo anivon'ny senita fa hanomboka ny 9 Aprily izao ny fotoana andraisan'ny OVEC ny antota taratasy filatsahako fidiana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ary hitohy hatramin'ny 7 Mey ho avy izao izany.